eninay eniko ny antsonareo, tsapako ny fijalianareo ary azoko tsara ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiainatsika andavanandro. Ary rehefa misy ny fijaliana na fahoriana iainany vahoaka malagasy dia tiako tsapanao fa anisany tena makarary ahy ihany koa izany ary tsy atorizako andro aman'alina mba ahafahana mitondra vahaolana mba entina anamavanana sy anatsaraina ny andavanandro ny vahoaka malagasy. Ka noho izany ny fitakiana izay nataonareo, ny sedra izay nampamingiry firy ianareo dia eninay ary ekeny sy ifonana raha misy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay tsy nahavita sy natateraka ny asa izay nandrasan'ny vahoaka taminy. Tsy namaly ny etaeta mety mifanandrify amin'ny filainareo izahay. Eny, mety tsy niainy mihitsy aza ireo kikika, ireo tebiteby izay niainanareo. Koa noho izany, araky ny andininy fa 720 ao amin'ny lalam-panorenana dia nanapa-kevitra ao androany ny ampitsahatra ny Premier Ministre sy ny gouvernemanta amin'ny asany. Mandra-pahanendry ny gouvernemanta vaovao dia ireo mpikambana ankehitriny no manohy ny fampandehanan-draharaha andavanandro. Ao anatin'ny 3 andro isika dia andray ny anarana atolotra ho Premier Ministre vaovao ary rehefa vita izany dia anome fe-potoana ny Premier Ministre ananganany ny gouvernement. Não progresso. Não progresso. Alô, ya patroti, deu esse na minha pala já caiu. Vamos para. Rece, dá-me tu pala mesmo. Anam noptan kamane. Lepas surandavas, definitif tanana ro malako be va reva amonjolona vetsy. Masa zakip banga. So tu bisa nak bombolo. Misy atsika amin'izao fotoana izao mitohy zany ny ataontsika hoe fandefasana entana mandatsa-dranomaso ataondreo eo anivon'ny mpitandro filaminana izany aloha ny zava-mitranga aloha raha
Akatso ety misy ny panika somoraka moa zany mitoraka ny mpanao fihetsikehtsehana avy any Akatso eny amin'ny Ariane 119 eto ihany koa ireo ataontsika hoe mpitandro filaminana ery fiarovana moa zany ao anatin'izay rehetra izay zany ny toraka ary hitantsika fa miezaka manosika fa mahita dabapako ihany koa aloha sika ery aloha ery dabapako iny aloha dia misy voasambotra anankiray ity aloha misy voasambotra anankiray aloha zany tarisina amin'ny tany izany araka izao hitantsika izao mipoaka ihany ny bomba mandatsa dranomaso aloha zany na ny entana mandatsa dranomaso amin'izao fotoana izao dia iny aloha ny anankiray voasambotra anankiray aloha iny voasambotra izao manangan-tanana izao araka izao fahitantsika azy izao zany dia zay tsy voasambotra moa zany izy fa navotsitra izy nalefa miazakazaka mandeha any ambany any zay aloha ny zava-mitranga navotsitra izy nalefa any aloha any moa zany somary miverina kely sika ery ambony ery satria eny aloha zany zao no tena miainga ny ataontsika hoe fifanandrinana eo amin'ny ery fiarovana sy ireo mpanao fihetsikehtsehana somary ny ato ora ray teo eo ny andaniny sy ny ankilany teo aloha teo ary zao hitantsika izao hoe miverina indray zany aloha ny fanapoahana sy ny fanaparitahana hitantsika fa mijoro miaraka amin'ilay bouclier ihany koa aloha ny veo anivo fipo dia zany ny torabato misy torabato ataon'ny mpanao fihetsikehtsehana izay mety efa ty amin'ny bouclier andreo lay ataontsika hoe première ligne moa zany eo aloha eo ahitantsika ihany koa anyity fiara blindé 4x4 blindé ity ny polisy ny FIP aloha ny hitantsika zany eto aloha eto miaraka amin'ny bouclier ny zava-misy ery ambony ery dia efa ahitantsika sakana io voakisaky ny mpanao fihetsikehtsehana eo ampovoan-dalana io aloha ny dabapako lehibe anankiray ahitantsika ihany koa barage amin'ny alalan'ny hazo pneu raha ny efa tazanantsika azy dia zany ny torabato aloha mandeha ihany koa anatin'izay rehetra izay ary izao elanelany izao misy any amin'ny 50 metatra na 200 metatra any fa dia tonga somatsara mihitsy aty ambany aty ny ataontsika hoe vato moa zany izay miainga tena feno korotam-bato tanteraka aloha zany ity lalana eto amin'ny 119 ity mbola eo ambony eo avokoa ireo mpanao fihetsikehtsehana izay mbola tsy misy miala aloha zany raha ny zava-misy ety Akatso ety rehefa misy ny ataontsika hoe mouvement mietsika mafimafy ataon'ireo mpanao fihetsikehtsehana dia mandeha ihany koa ny entona mandatsa-dranomaso fa saingy hoe mahalakalana lasa misy elanelana any amin'ny 20 na 30 minitra any zany aloha ny fandefasana izay entona mandatsa-dranomaso izay raha ny zava-misy ety Akatso ety zany amin'izao fotoana izao moa zany dia ety antoerana zina ny tenako sy tahina Ratovo Androsoa zany ety antoerana mijery ny zava-misy dia mandeha any aloha ny antsoantso ataon'ireo mpanao fihetsikehtsehana izay atao hoe miantsy anyreto ery fiarovana izay miezaka manakana nyity lalana ity moa zany tsy hidinan'izy ireo eny Akatso eny raha ny zava-mitranga aloha zany sala amin'izao ny zava-misy aloha zany miatrana ny ataontsika hoe bouclier atao aloha eto zany ny torabato ihany koa mitandrema namana tahina Ratovo Androsoa satria mitoraka makaty amintsika ny vato aloha raha ny fahitantsika azy amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy aloha zany ataontsika hoe teo eo amin'ny 30 minitra teo dia nisy anankiray ny fanenjehana teo voalaza fa hoe mpangalatra moa zany izy dia isany nosamborona teo koa zany zay lehilahy anankiray zay hitantsika le farany teo moa navotsitra zany navotsitra nalefa moa zany le hitantsika tao anatin'ny mivantana teo ampendoaly le mivantana teo iny zany
mandeha ny sosioka amin'ny alalan'ny sifflet, mandeha ny antsoantso. Dia iny aloha misy anankiray bataina aloha avy amin'ny mpanao fihetsiketsehana. Misy tovolahy anaky dimy mitondra midina moramora avy any ambony any anatonantsika angamba ny aloha ny zava-mitranga anatonantsika aloha sady manangan-tanana tena maratra eo amin'ny feany, maratra eo amin'ny lohalika sy ny ranjo, maratra eo amin'ny lohalika sy ny ranjo aloha raha ny fahitantsika iny tovolahy anankiray iny avy any amin'ny mpanao fihetsiketsehana no entin'izy ireo mitady mpitsabo aloha raha ny zava-mitranga dimy lahy nama no mitondra azy ao anatin'izay rehetra izay mangataka ny tondrana azy any amin'ny hôpitaly aloha, mangataka ny tondrana azy ao amin'ny hôpitaly reto amin'ny 4x4 ny mpitandro filaminana no ampiakarana azy. Hitantsika fa misy ratra eo amin'ny ranjony izany iray amin'ireo lohalika eo amin'ny lohalika izao hitantsika izao zany dia miakatra ao anatin'ny fiaran'ny polisy izy hitantsika amin'izao zany iny fa lasa aloha zany ny fiaran'ny polisy avy amin'ny FIP no hitantsika fa nitondra iny naratra anankiray iny izay nentin'ny zareo avy eo anivon'ny mpanao fihetsiketsehana nidina moa araka ny nahitantsika azy teo. Mitsahatra aloha ny atao hoe fanapoahana ilay entina mandatsa-dranomaso aloha amin'izao ora iresantsika izao zany hoe niato teo amin'ny 10 minitra teo aloha ny fanapoahana izay entina mandatsa-dranomaso anaparitahana ny mpanao fihetsiketsehana izay na ireo tanora iny ihany koa dia mbola misy anankiray dia zany aloha misy toraka aloha misy toraka aloha fahitantsika azy dia mbola misy tovolahy anankiray ihany koa entin'ny namany midina avy any Ankatso any aloha hitantsika hoe mety maratra ihany koa raha izao fahitantsika azy izao zany somary miaro ihany aloha ny bouclier avy eto aloha eto zany dia ambara zany hoe verina zay tsy mitondra araky ny toromarika omeny mangataka ny polisy hoe roa ihany no mitondra dia iny izy iny ty ilay dia misy mpanao fihetsiketsehana iray moa zany iny ataontsika hoe hitantsika hoe maratra bataina ihany koa maratra eo amin'ny tongotra raha ny zava-misy aloha ngamba dia hoe tsy haiko ny fanazavana hoe ny mpitandro filaminana hoe inona fanazavana hoe mandratra olona ve ny entina mandatsa-dranomaso mety zay zany raha ny nambaran'le namany mitondra azy dia mety inona ny nazo azy Ny sourdisson tao ambony tao izy encercle ampovoany daholo ny mpianatra rehetra ao midina avy any tohatra zay fanazavana avy amin'ny mpianatra tena maratra misy ratra mihitsy eo amin'ny tongotra izany misy ratra eo amin'ny tongotra ilay iray amin'ny mpanao fihetsiketsehana izany misy ity indray zany ny fiarangatandreo namany mba hitondrana ity maratra ity
hamonjy sahala amin'izao zany lay tena goka mihitsy eo amin'ilay pataloha somary misy rovotra mihitsy eo amin'ilay pataloha fahitantsika azy aloha amin'izao fotoana izao ary tena maratry dia milaza aloha zany ny colonel Todjo fa hoe io mihitsy lay nitoraka vato azy io izy mitery ambony tery ato amin'ity fiara anankiray ity zany no hitondrana azy dia voapetraka aloha zany ilay maratra ao anatin'izay rehetra izay zao zany hitantsika fa misy rovodrovotra mihitsy lay patalohany rovodrovotra mihitsy lay pataloha ary dia mbola nidina indray ranamana nidina ranamana nidina izy ary miantso azy hiakatra ny gendarme miantso azy hiakatra ny gendarme hoe miakara nidina indray ranamana nidina indray ranamana ary dia matahotra tsy mety miakatra eo amin'ny fiarany tsy mety miakatra tsy mety any hojaboana ary izay zany lasa ny atao hoe naratra faharoa batain'ny mpianatra avy any ambony any moa zany efa lasa ny fiarany emo indray no nitondra azy zany fiarany emo indray no nitondra azy ao anatin'izay ry ambony ary dia mbola tsy misy miala ireo mpanao fihetsiketsehana izany mbola miatrana ihany koa ny polisy ny zandary eto amin'ity toerana eto Ankatso ity zany ny sakana zany aloha mbola tsy niala aloha lay sakana ery ambony ery ary dia tazantsika fa mipetraka eo amin'ny sakana ny mpanao fihetsiketsehana misy somary miakatra kely eo amin'io lay fiakarana makany amin'ny université io misy ihany koa mianika ny tambohan'ny université izay aloha ny atao hoe zava-misy ery ambony ery eny anivon'ireo le mpanao fihetsiketsehana izany ao anatiny izany ary misy manao antsoantso sy milaza ery ambony ery hoe tsy rarino izy ireo zay ny atao hoe ambiance aloha amin'izao ora iresahantsika izao amin'ny 3 ora sy fefany izao mbola samy tsisy miala na mpanao fihetsiketsehana na ny hery fiarovana izay miezaka manosika ireo mpanao fihetsiketsehana miakatra moramora makany Ankatso izany aloha izay aloha ny ataontsika hoe zava-misy somary mangingina kely indray aloha zany samy miandry eo avokoa na ny andaniny na ny ankilany samy tsy dia misy indray aloha ilay mouvement fa dia petraka kely aloha mipetraka misotro rano izay fahitana ny mpanao fihetsiketsehana aloha raha avy ety ambany ety tehezaka be zany izay ny hoe hanantona ery amin'ny mpanao fihetsiketsehana ery
fa nolay sécurité aloha dia tsy maintsy mijanona kely somary à distance kely aloha fa ezaka ihany tsika ny hijery hoe inona zavatra mitranga any ambony any, ezaka ny anao interview any ihany koa tsika rehefa avy eo hoe inona no antony mety nahatonga ireny faharatrana tazantsika teo ireny ka nandefasana ireny mpanao fihetsiketsehana anankiroa ireny namonjy toeram-pitsaboana izany. Hitantsika fa somary rovotra ilay pataloha an'ilay mpanao fihetsiketsehana anankiray somary nahitantsika an'izay rovotra izay ary ao anatin'izay misy an'ilay faharatrana izany dia